Jehovah no mpiandriay tsy mahisy izay zava-mahory azo ay fanaiko andry fehizay tonga soa indray ato anatin'ny fandaharana vahintsika anio ankafaliana trano io arabanay anareo mpanaraka ny pejy marika 1615 ary manonona ny fiadanan'ny tompo ho aminareo ny vahintsika androany dia hisantatra sy nantenaina faly miarabanareo fanontaniana re iza marina moa hisantatra sy nantenaina miarabantsika manaraka ny fandahana vahintsika anio nantenaina ao amin'ny tarika santatra sy nantenaina 7 taona manambady mananjanaka ray faly miarabantsika mpanaraka ny fandaharana vahintsika anio santatra 13 taona mananjanaka efatra nanomboka oviana ianareo no ny hira ary ahoana no ny fankafantaranareo nanomboka tamin'ny 2020 iny izay no hira ny fomba fankafantaranay roa dia tao amin'ny tarika VHF tamin'ny alalan'ny Castine no nionanay voalohany dia tao no fankafantaranay araka ny voalazanareo teo efa nisy fotoana tao amin'ny VHF fa naninona no nanangana tarika hafa ho anareo manokana nisy olana ve tsy nisy olana mihitsy ary hatramin'izao ary zahay mbola ao mitarika VHF fa santatra sy nantenaina zany aingam-panahy ary lalana hitondran'ny tompo ihany koa mbola anatin'ny fitoriana foana dia mba tianay zany hoe misy feom-behivavy roa duo malefaka mahafinaritra entina hidirana amin'ny tompo ary misy sehatra hafa ihany koa hitoriana ankoatra ny VHF dia miara-miasa eo foana ihany zany zahay tsy niala akory tsy nisy olana fa eo foana ihany filtaona izay ny tarika ary inona ny efa vitanareo raha azavaina fohy ie zany hoe nanomboka tamin'ny 2020 zay dia vao herintaona zany zay no tena ny foronanay ny zavatra vita hira roa zao no efa vitanay prise ny anankiray efa misy clip dia manomana mikarakara ny album zany zao no tena zavatra ataonay amin'izao ao an'indray kosa ary ny endrika fitaizam-panahinareo amin'ny tarika evangelika misy anareo mitoboka amin'ny tarika evangelika misy anay dia alohan'ny fianaran-kira na alohan'ny spectacle dia misy foana fotoana ho atokana amin'ny fitaizam-panahy ny fitondrana vavaka sujet de prière sy ny sisa dia ankoatran'izay ihany koa eny amin'ny fotoana izay ionanay rehetra eny dia tsy maintsy mifampizara izay mba témoignage na sujet de prière anay tsirairay avy izay dia ohatr'izay ny fifampitondranay azona vola ve ny maha-artiste évangélique ny maha-artiste évangélique tsy azona vola fa tsy volany azo fa fahasoavana avy amin'Andriamanitra satria asan'io dia izy no manome karama anay amin'ny alalan'ny fahasoavana omeny anay isan'andro isan'andro misy olona milaza hoe lafo be hoy ny makapila ara-pilazantsara sasany amin'izao fotoana izao indrindra rehefa malaza izay izy inona no antony tokony ho gratuit tokoa ve eny tompoko misy milaza hoe lafo rehefa malaza amiko angamba tsy hoe rehefa malaza ny hoe lafo na hoe tsy malaza dia lafo fa arakaraky le alehibe an'le antsika atao angambany hoy aho satria misy foana ny ataontsika hoe vola mivoaka na inona fa raha etsika somary kelikely izy dia kelikely ny vola mivoaka raha etsika goavana kosa ataoko hoe lafolafo ny etomanana dia le fanontaniana hoe tokony ho gratuit ve dia izay koa zany misy zany tena hoe fotoana kosa misy zavatra arosona ho an'olona manatrika fotoana mila fanomanana dia mety hoe misy zavatra tokony hoe alohan'ilay olona fa raha ohatra kosa hoe tsy misy ny dépense anao afaka manao gratuit tsisy olana mihitsiny fa tsy le vola zany no tena important fa le fitoriana filazantsara tena ny gratuit zany raha misy mety manana dia aleo ary manao gratuit inona kosa indray ary no iverinareo fa toetra tokony hananampira ara-pilazantsara mba hahatonga azy ahomby amin'ny asa fitoriana ataony ie ny mpitory rehetra tsy hoe ny mpihira fotsiny fa izay mitory rehetra dia tokony hanana fanetretena daholo dia manao ny asany amin'ny fitiavana satria izay ny ten'Andriamanitra hoe ataovy amin'ny fitiavana ny zavatra rehetra
anapiako kely azy ny toetra tokony ananana dia anahaka ny Kristy angambany satria Kristy no apita amin'olona dia na amin'ny fihetsika na amin'ny fiteny na amin'ny fitondratena na amin'ny rehetrarehetra zany dia anahaka ny Kristy. Izay zany hono hoe mino fa tafitany amintsika tsirairay avy izay fantaniana manaraka ankoatra ny fiara-miasanareo amin'ny fiangonana inona ihany koa no ataonareo? Ny tompoko misokatra amin'ny fiara-miasa izahay afaka manao animation lamina-pianakaviana maro samihafa rehefa ao anatin'ny fitoriana ny filazantsara. Efa misoratra io ny laharana azahoananay ary manana page Facebook ihany koa izahay misoratra eo ihany koa ny page misoratra tompoko. Raha misy ny fiara-miasa iza na tarika iza no tianareo ampiara-peo aminareo? Tsy misy tarika anankiray hoe tena tia hoe iarahan'ny asa fa misokatra amin'ny rehetrarehetra izahay rehefa mbola hoe hitory amin'ny Kristy dia vonona izahay tsy manana anarana manokana tonga atao tsy haiko eto fa afaka misokatra amin'ny rehetrarehetra izahay. Inona kosa indray ary no iverinareo fa tombony amin'ny fampiasana ny talentanareo ho an'ny tompo? Ny tena tombony amin'ny fampiasana ny talenta ho an'ny tompo satria ny tompony manome an'ilay talenta dia tonga atao tsy haiko ilay hoe namena talenta ianao dia nampiasainao be ilay izy nampitombonao sa nalevinao dia tena hoe famerenana n'ilay talenta ho amin'izay nanome azy zany dia ny tombony voalohany ny fankasitrahan'ilay nanome an'ilay talenta satria nameny anao ny talenta io ho ampiasainao dia rehefa ampiasainao azy io talenta io dia mahazo sitraka ianao nefa ny ankoatr'izay tena be dia be mihitsy ny tombony mampiasa ny talenta ao amin'ny tompo fiadanam-po mahazo fahasoavana mahazo tena be dia be dia manentana zany ho antsika rehetrarehetra manana talenta ampiasao ny talenta amin'izay tokony amin'izay nanome azy averenao amin'ny talenta. Tahaka ny mazatra moa rehefa mamarina ny fandarina dia misy foana ny afatra ho an'ny mpanaraka sy ny mpankafy. Inona no azonareo lazaina? Ny afatra ho antsika manaraka ny fandaharana dia ny mba hanohanantsika ny antsika raha-pilazantsara na fitorinan-kira io na ny antsika maro samihafa dia manentana antsika fa ao ny tena misy ny aim-panahy, ao ny tena misy ny fifaliana, fiadanam-po. Mba asio kely refrain kapelary aloha ho an'ny mpanaraka ny fandarana e. Mifonao re Jeso tsy vitako ny traky izao ka eto anatrehanao no antoaliako izao. Misaotra anareo eto amin'ny fandarana vahintsika anio nanasanay rovavy dia mirary atsika ho feno fitahiana avy amin'Andriamanitra. Dia mankasitraka antsika rehetra nanaraka sy nijery dia ho antsika rehetra ny fahasoavan'ny tompo. Misaotra betsaka ny santatra sy nantenaina mankasitraka ihany koa antsika mpanaraka ny fandarana. Mirary soa tompoko. Vanompiandriay tsy mahisy izay zava-mahory azo ay fanaiko andry fehizay izy no ataoko rehare amizay ale za tsy matahotra tezake fanantenako mavelone na iazakazake tsy mba ho sasatrao fianao le bahary ane terisiaroay na iazakazake Simba usasacha fiana le baharane terisiarua Orsalaye mitsuriza haye fafanya si usamahe
mahaza ny finoko atanjakanjarido rehitre Jehova no mpiandriay tsy mahisy izay zava-magory azo ay fanahiko andry feizay izy nataoko reale amizay ale za tsy matahotra tezake fanatenako mavelome na iazakazake tsy mba ho sasatrao